toekarena monopole no misy eto hoy Roland Ratsiraka. Fampitehana eto amin'ny firenena taratry ny fanongana mpanjakana avokoa. Marika Ravalomanana ho ben'ny tanàna ny tanàna n'Antananarivo. Mbola ao anatin'ny fandiniana lalina ao hoy ny fanazavana. Arivan'ny sabotsy fa folo ny volana aogositra taona 2024 manatra ny fiarabana tompo klasy sy tompo vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana anaraka izany ny atra amin'ny farany ibantoerana ato anatin'ny fampahalalam-baovaontsika ny pejiny politika. Makasika indrindra izay vaovaon'ny politika izay dia tsisy fiovana eto Madagasikara raha toka tsy ny fitondrana mihitsy no miova hoy ny filohan'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Tsy manana vahaolana manoloana ireo olana maro lafy sy drain'ny firenena mantsy izao fitondrana izao hoy ny filoha Marika Ravalomanana. Mankalaza ny 5 taona moa ny vondrona RMDM amin'izao fotoana izao. Lorantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary sirindratsarin'ny Andry Rakotomalala. Atrany amboalohany no efa tsinjo fa fitondrana tsy hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy ny fitondrana mijoro. Fitondrana tsy manana vahaolana ho an'ny vahoaka fa mikatsaka tombontsoa manokana ho azy ireo sy ny antokony ihany. Izany no antom-pijoroan'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM satria tsy hisy zavatra iova eto ratsy ny fitondrana no miova hoy ny filohan'ny RMDM Marika Ravalomanana. Vao hita mihitsy teny am-pendohany dia fa tsinjo fa hanoko tontolo reto, tsy matotro reto, sady tsy malala, tsy mahay, tsy mahavita. Dia izay no tonga hoe andaotsika anangana ny fanoherana rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Tamin'izany ireo dia efa tsy nandrada intsony ny demokrasia. Tamin'izany dia efa nanomboka nanao ny osoka sy ny alatra amin'ny fifidianana rehetra ny sotra. Reo ary izahay tato anatin'ny RMDM nisy eo amin'ny raiky amby roapolo teo eo. Tapaka ny hevitra fa tena ataotsika izay andromahana amin'ny fahefana indray. Aiza mihevitra mihitsy ianareo fa voovy zao raha tsy miandro reo. Satria fifantombiasa toerana ny atao hoe mpanohatra. Ary ny mpanohatra dia voalazako foana ombenombeny fa natao hitsikera. Natao ilazany tsy mety rehetra. Ary indrindrindrindra natao hitondra politika vaovao mba hahafahana mameaina vaovao ny vahoaka malagasy. Mametraka indray izany tena demokrasia. Mametraka indray izany hoe fanantenana vaovao anatin'ny fiainana vahoaka malagasy zany miaina miaraka, vivre ensemble. Ary tsy mijery ny tombontsoa tokana na ny tombontsoan'ny antoko fa tena mijery ny tombontsoa amin'ny vahoaka ray manontolo. Eniko daholo ny teninareo to. Mazava tsara daholo ny tianareo fa tena mijaly. Fa aza matavatra nareo. Raha mbola misy tio farany, tsy maintsy ho avy zay matavatra nareo. Tsy azo ekena intsony izao zava-misy izao. Miariary ny fanaovana tsinotsinonan'ny malagasy izay tompo tanirazana hoy ihany ny filoha Marika Ravalomanana. Fa miravirana ny firenena no atao ny mpitondra ankehitriny hoy hatrany ny fanazavana. Efa ho volana maromaro zao no tsy nisy gouvernemanta ara-dalàna sy manana fahefana feno mitantana ny firenena. Nefa vita dareo ny maka fanapahan-kevitra lehibe amin'ny alalan'ny dekret manala na mampiditra nefa fa démissionnaire reo ministre reo. So de verina reo fa tena tsy mahalala ary izay ianao tsy mahay e. Na vitana izay matombola tiany vahoaka e. Ary ianareo zao taloha niaraka tamina ihany dia manao fanahininy nareo fa hoe azo atao olona démissionnaire zany efa ary zany. Fa zavatra tokony ataon'ireo olonareo fotsiny hoe apetraka reo ministre reo mba manao ny affaire courante fotsiny sisa. Fa tsy handray fanapahan-kevitra lehibe. Mahagaga mihitsy fa hoe nisy ny fivorian'ny gouvernemanta tamin'ny talata, tamin'ny alatsinainy conseil des ministres spécial. Inona ny ministre spécial atao? Le voici. Manonao foana kototo. Tena
mamiravira ny vahoaka malagasy ny firenena ray manontolo. no mafisy ny teto fa tsy mankasitraka izao fitondrana izao ny RMDM sy ny eo anivony firaisankina satria mpitondra tsy lany ara-pomba demokratika ary fifidianana tsy manaraka ny lalam-pandrenana no nametrahana azy. Io moa efa nolazainay hatramin'ny voalohany fa izahay atao fanoerana de milaza mazava tsara aminareo fa tsy makatoa ny fitondrana zay tarihan'ny mpitondra am'izao fotoana zao satria natao ambiletra fotsiny fifidianana tsara dalàna iny tany de vavoly izy tamin'ny fifidianana zay natao tamin'ny fahenina ny volana novambra de efa samy natsiaro fa fitondrana tsy hoe izy mihitsy io satria tsy ara-dalàna olona tsy manana zopirenena malagasy araka voalazana lampandrenana no mitondro zao mazo atsika zao ary mbola mialoza mbola androana ndray reto partenaire ny union européenne ny ambassadeur ny union européenne ny asa teto amitsika very 7 pays tsika zay nanampy atsika indrindrindrindra tsy avita zavana nge tsika raha tsisy vola nefa reo miantoka amin'ny 7.20 isan-jato vola miasa eto Madagasikara zao mitonatonanare amin'ny Afrika mahantra lavitra noho itsika ndray ta ianao mbola nahita firenena miaraka amin'ny firenena mahandro ho partenaire ka nandroso loza mila mirahina ny malagasy hoy ny Filoha Marc Ravalomanana ahazona manova izao zava-misy eto amin'ny firenena izao sy ihany ny vahoaka malagasy izao no tanterahana androany moa ny fanamariana ny 5 taona ny joroany RMDM ary tonga niatrika ity fotoana ity ireo filohan'ny antoko politika 5 izay mivondrona ao amin'ny firaisankina. Mila manana fijery lavitra momba ny fitantanana ny firenena fa tsy vitany resaka nofinofo fotsiny hoy ny Filoha Marc Ravalomanana tsy mahagaga raha tsy misy vahaolana avokoa ireo favoazana eto amin'ny firenena ho iatran'ny fanazavany no mafisiny ihany koa fa mila fahaizana sy teknika ihany koa ny fitondrana firenena fanadiadiana. Olana ny sosialy, olana ny politika, olana ny toe-karena, lalana potika, ny jirama sahirana, ny arimady matimomoka, ny vitim-piainana tsy mitsahatra miakatra, ny tantsaha sahirana tanteraka. Tsy misy politika mazava ataon'ny fanjakana manoloana ireo olana atrehan'ny firenena ireo. Miady rery ny malagasy manoloana ny olana andavanandro tsy maintsy atrehany. Mahonena ny mahita ny fahoriana mahazo ny malagasy amin'izao hoy ny Filoha Marc Ravalomanana. Tsy manana vision misy ina vision nareo na natao ihany arany tsy eny de mba naza ihany reto député tsika reto avy any le inge président tsisy zany développement zany mihitsy anatin'le projet tsy fatany akory le développement izy amilaza anareo fa développement nanaovana an'io zavatra mitsingilaila iry ambony mandendery iny ohatrany ingidina izy amilaza aminareo fa tena maika de maika zany manao lalambe mikodana le izy manabotra n'le tantsaha ndray satria makany tanina ary raha tena marina raha tena mahay izy tokony avy any tamatava makaty fa tsy avateny makany zavety zo fatany fa tena efa lazaiko aminareo fa manahirana miteny azy tsy mahita fomba hitenenana tsony isika hoe fahantrany malagasy fijaliana zavatra tokony resahana de zao reo anareo mijery areo tena manana etaeta manana fanirina mbo roviana re iove zay naovana fanotaninany amin'ny arabe eny de samy miteny daholo zay de efa leo politika satria nahoana hoy izy inga vaovao Benjamin ny anaran'le rangaty eo vaovao Benjamin mahay mampilendalenda zay io izy tamin'ny 2009 reny anisan'ny nandeha tetsy amin'ilay Ambohitradova hoe lalan'ny demokrasia de anisan'ny tena nanao zay nanonganana anao zao ty zay ohatrany hoe asa ianao manohy fa tsy zatsony fahasoatran'Andriamanitra fa miaraka eto izy fa zao ny olombelona rehetra ny olona tena mahay ny tena mahay ny olona tena mahay naiza naiza dia mahatsiaro ary mahay manarina ny tsy nety taloha ny olona mahatsiaro fa tsy nety de manarina na mikorrige ny tenany manitsy ny tenany ka de makasitraka anao zahay tonga taty aminay apitao amin'ireo namanao ary mataloha
na arema zao zay tsy milon'olona mihitsy satria tsy ny tombotsoanay manokana ny jerevana na ny tombotsoan'ny antoko fa ny tombotsoan'ny firenena voaka malagasy nay manontolo ka dia mahafaly anay mahitana zany. Tsisy fanosoana antenaina raha toka ny fanabeazana no atao anjorombala toy ny zava-misy ankehitriny mahamenatra ny maheno fa ny T3 no faripahaizan'ny ankamaroan'ny malagasy potika tanteraka ny firenentsika ary tsy misy azo antenaina amin'izao fomba fitondrana izao ho iatrany filoha Marc Ravalomanana. Ela mihitsy mahita an'ireto ankizitsika reto tsy ela koa zay nahita fandarana hoe any 7,700 ny ankizy eo ny elanelany 10 taona hatramin'ny 20 taona tsy mahay mamaky teny lozany zany satria nahoana marina zany calculiny zany satria nanomboka tamin'ny 7 izy hatramin'izao 10 taona lasa tsy afaka niditra tany am-pianarana raha nisy zavatra tena napalahelo andritra tamin'ity firenena ity taoriana ny tondra dia ny tanora raha nandefa ankizy nakany États-Unis nanao formation na leadership 570 vao tamin'ny zoma teo nalaka misy teo nisy tonga avy any Limbiscombe université zay président zay zao efa tavaverina eto fa miasa any ambadibadika any zay fa malahelo anao zay dia mitsidika mahita mifantana ty teny aminareo hoe tsy nitereko reny tsy maintsy miasa ty amiko nareo fa miverina malalaka izy ty teny aminareo hoe raha misy ko ny tena ampandrosoana n'ity firenena ity fampianarana ny zanaka ny faharoa tena napalelo ahy dia fanapotehana ny ala fanaovana reny andramena fanondranana azy reny ireo ny tanora tsy afaka miazona ny taona any ah tsy afaka miady amin'ny nature hoe azo asonitra ny an'ireo mandrapiverika eo fa tsy maintsy milehibe foana izy ary tsy afaka amboly an'le hazo tsony atroran'izao climat changement climatique zao ka hiteny aminareo hoe mila manana vision tsara vision eto Madagasikara sy vision raha sy pirenena tsy afaka ilon'olona reretrika ary tsika na oela na oaingana tsy miaraka amin'ireo firenena matanjaka sy olona manambola ny velany tsy afaka ny androso resaka redareda zay mantsy mahavaliana hoe tena naina ampilendalenda marina amin'nyvoaka malagasy nareo tsy ho anahy fa nyvoaka malagasy fitahana voafitaka dia zao zany nareo tokony eritreritra tsara hoe ahoana marina nisy ny firaisankiny io marina fa betsaka tena samy teny aminareo betsaka no nilaza hoe dia ahoana ary ty firaisankiny ty ahitanareo ny fandehany io firaisankina iny zany hoe firaisakina no hery ka raha mamirahina tsara tsika manana mpitarika tena mahay mahalala mahavita mandeha io ka raha tsy zay a kolotsaina mamalagasy manaja ny sotoavina mamalagasy zay no eto tsy mety ty vazany mitondra loza nanamafy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana fa ny vahoaka malagasy iray manontolo no mila maneho firaisankina ka iady ho an'ny tena fitiavatany razana marina raha tsy miova ny fomba fijery ny olo-pirenena toy ny fahafantarany sy ny fandresen-dahatra fa manana andraikitra feno amin'ny fanovanany tsirairay dia tsy ho avitra mihitsy ny firenentsika fa ho badoy ny mpitondra toy izao foana ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Mbola eo amin'izay vaovao ny politika izay atrany tsy misy afa-tsy ny firaisankina ihany no ahafahana manova ny zava-misy eto amin'ny firenena izao hoy ny filohan'ny antoko SVM Rivo Rakotovao. Mila fahatongavan-tsaina ny tsirairay nefa izany ka atsapatena fa miankina amin'ny tsirairay ny fanavotana sy ny fitondrana fiovana eto amin'ny tany sy ny firenena ho iatrany ny fanazavany. Tsy avelantsika ho toy izao i Madagasikara ho iatrany i Rivo Rakotovao fanadiadiana eo amin'ny sary sy ny ratsariny Andry Rakotomalala atrany. Tsy fantatsana ny zava-misy iainan'ny malagasy amin'izao saingy isariana ny sainy rehetra kosa mba ho tonga saina ka anova sy ibanjana no avy hoy ny filoha nasionaly ny antoko SVM Rivo Rakotovao. Raha atao jeritodika dia fitondrana tsy hitondra ny vahoaka malagasy any amin'ny fananan-karena na fandriam-pahalemana tsy misy fitiavatany razana fa fitiavatena politika sy valifali politika ka zary manadiny ny fahasarianan'ny malagasy maro anisa amin'izao fotoana izao ho iatrany ny fanazavana. Tsy mifandatsy sika akory fa noavy mijerentsika ary noavy dia mampifinaritra satria firenena iray isika mahatsapy isika fa any amin'ny lalana tsy izy izoran'ity firenentsika ity maro ny singa hoentina manamarina zany fa tsy hoe tsy tia olona isika na mankala ny rano isika tsika tsy raha tafahakalana olona le olona ohatra nreto ray aman-dreny lehibe mbola mijolo manakaloany solonareo tompoko sotranareo sotratsika rehetrarehetra fa tsy mora satria izao fitondram-panjakana zao dia mampiseho ny
fankahalana sy tsy fifankatiavana rehefa tsy mitovy hevitra. Profozany voaingina vomaly sy pakomaly raha nanana vinavina ny filoera-jaora mampianina rehefa ny fampiresaka amin'ny eran'ny Afrika ary ny teto anatiny a nanana vinavina hifaninana tondra ny Madagasikara eo amin'ny setra afrikanina fa noho ny fankahalana noho ny tsy fitiavana noho ny tsy fanekena hoe ny olona tsy mitovy hevitra aminao ny afaka hampandrosa ny fireneny tiky io dia jouera 4e division no natorotsika iny efa match international. Tsy milaza kory hoe ivavakytsika ilaza fa tsy andresy le 4e division tsika fa tsy misy ko eto ianao ny afaka mandainga alaiky fa vao miala eto ianao dia fantatry ny olona rehetrarehetra hoe inona kay mitondra an'izany toetra mitondra an'izany fireneny zany jerevy ny ao Kenya mbola iteny ireo namako ireo mpanohatra atramin'izay namisy azy zany natolotry ny firenena Kenya io zany fa mijery mametraka ambony hoe hoaizy ty tanilazany fa tsy ny namako zanaka mapara ihany no eto amin'ity firenena ity. Tsy ho avelantsika toy izao ny firenena fa hijoro isika hiaro ny tombontsom-bahoaka efa dingana goavana no vitan'ireo solombavam-bahoaka firaisan-kina nampiseho fasarotiny amin'ny fanajana ny lalàna izy ireo hoy kosa ny mpitondra teny ny firaisan-kina Paraina Auguste. Fosotra isan'ny mahatonga ny firenentsika ahantra toy izao ny tsy fanajana lalàna sy ny tsy mahatanitandalana antsika hoy hatrany i Paraina Auguste. Isan'izany ohatra ny tsy fisanganan'ny governemanta kanefa firenena feno olana hoy hatrany ny fanazavany. Misaotra koa zahay fifanareo tao amin'ny député-ny firaisan-kina tamin'ilay zavatra nataonareo maro. Ao aminareo dia misy olo tena mahagaga misy ao amin'ny député ao. Voalohany aloha ay dia tsy ampitahorana amin'ny resaka majorité zany. Majorité namboarimboarina. Misy tena olo voafity tao fa misy olo mitendrena. Tao misy député. Ataontsika hoe penalty sisy goal misy sisy adversaire. Tao namboarimboarina tany amin'ilay fisarahany tany. Fantatriko daholo, fantatsika daholo zany rehetrarehetra zany. Nefa mizoro anareo. Misaotra betsaka anareo satria aza mataotra an'io resaka 22 sika. Ny qualité ny compte fa sy ny quantité. Maro moa le resaka atao maly de gaga tegna. Misy olo moa sy dia misy dia tsy mahay. Tsy mba makakory ny constitution ne amin'ny député sasany io e. Fa misy dia olo mahay ny zavatry dia hafa ihany resany. Fa mazava daholo ny fankazavanareo. Sy ny article 99 fandehanan'ny premier ministre tany olana. Fa hoe le zavatra ny volovolainy tokony volovolainy amin'ny conseil des ministres, conseil de gouvernement, les PMO, les politiques de mise en œuvre. Sisy gouvernement eo dia kely dia lasa ny sasany misangana. Misy anakiraiky misotoko micro ampelantanan'olo. Hatram'izao sy misangana ny gouvernement ka ity mba conseil-ko omeko anareo asa sy mahita olo anareo. Ataovy ministre des mines madame Romy Voice. Ataovan'izay izy mandeha sara ny firenena sika amin'izay. Efa nijoro izahay ary mbola hijoro saingy miantso ny rehetra mba tsy hiraviravin-tanana fotsiny rehefa tonga ny fotoana ifampiantsoana ho an'ny fifanomezan-tanana hoy hatrany ny firaisan-kina. Fa feno 5 taona katroka androany 10 Aogositra ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara mijoro manohitra ny tsirariny ary tsy mitsahatra ny tsikera ary mitondra vahaolana ihany koa nandritra izay fotoana izay ny teo anivo ny RMDM. Mbola tsy vita ny tolona manamafy ny firaisan-kina anatiny ny RMDM ary miantso ihany koa ny fanomezan-tanana sy ny fijoron'ny malagasy rehetra andray an-tanana sy andray anjara amin'ny raharam-pirenena. Fanadiadiny Andro Miaratina eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Princy. 5 taona nijoroana ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. 5 taona nitondra anatsikera maivaivay manolona ny tsy fahombiazam-pitantanana ataon'izao fitondrana izao. 5 taona ihany koa tsy nitsahatra nitady vahaolana ho tombontsoa am-pirenena. Mbola tsy tratra ny tanjony. Fitondrana manampi-maso sy manampi-tsofina no misy eto ka tsy mikatsaka ny mahasoa ny vahoaka. Asa tsy maintsy hatrehina ny famaranana ny jadona sy ny fampitsaharana ny fampahantrana ny vahoaka malagasy amin'ny endriny maro.
mandidina ny atoko 20 no mandrafitra ny RMDM izay nanamafy androany ny fijoroana ho an'ny fanavotam-pirenena fa indrisy sedra mpitondra sady marena nomona ny tsapa isika ka tsy mieno zany sosikevitra rehetra zay nomeny RMDM zay latsaka tanteraka ny firenentsika tety mampalahelo hoy zay amty fotoana manaraky dindray dia iantsonay reto nato anatin'ny ty tokantrano ty zany na ivelan'ny ty toerany ty tsika dia mbola miantso ny RMDM tsy vita ny tolony satria mbola maraka sy ao anaty sarotra ny firenentsika ko noho izany dia tsy ho fanarenana firenena ihany ho atao fa ny tena fanavotana tanteraka any Madagasikara ny joro ary ny asa trano ny RMDM miafaka amin'ny fotokevitra hijoroany amin'ny fananana olona sy mpitarika manam-pahaizana sy manitry teny maveli-parantenany zany ho ny fanazavana satria azo antoka ny azona fandresena miampy ny firaisan-kina ny ro-pitarika izay hery lehibe ho an'ny vahoaka amin'ny fanatrarana ny tanjony aiza daholo ireo olo nianatra ireo io olo manam-pahaizana ireo mba misy roa am'izay fa maty ty firenena ty aminay asimasinarany moa dia efa tena efa sita sonona atao tangataka daholo minamina asimasinara igny am'izao fotoana zao sady ty fitondrano ty efa nafotony tia dia ifizorosika efa nafotony tia dia sy matahotra efa nafotony tia dia mamagnotakapoko an'zareo gouvernement tam'sakisaka fisona mpifidy roa moise de décembre atao sisy gouvernement mandana an'izany dia mizora avao ny manam-pahaizany dia avela aminareo mpitarika raha nareo pare zay décidé antoko politika fikambanana samihafa ahitana vehivavy sy tanora mitovy fomba fijery malona ny raharam-pirenena no mivondriny amin'ny RMDM manatevin-darana ihany koa ny ray aman-dreny izay tsy sasatry ny miantso ny amin'ny ijoroan'ny malagasy anafitra firenena tsy mitongilana ny ray aman-dreny hoy ny fanamafisana fa kosa miara-dalàna any amin'ny misy ny rariny sy ny itsiny isika malagasy ray manontolo mihitsy tsy misy akaravana mao ka ianao dia mahita soratra eto manao hoe rodoben'ny mpanohina ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia hoy zay ray aman-dreny hoe andao rera sitrakareo atombokosika ihany koa ny rodoben'ny vahoaka malagasy ho fanavotana ny firenena eto ny ray aman-dreny manazy ka oka sasany sisy andray mpanao hoe mitongilana ve ny ray aman-dreny lasa mpanohitra tsy mpanohitra ny ray aman-dreny fa miaro ny firenena sy miaro ny vahoaka ka izay misy ny rariny sy ny famarinana dia any ny ray aman-dreny manamafy ny antsony amin'ny famondronan-kery anoherana ny fitondrana jadony mpandika lalàna sy mampahatra vahoaka ny RMDM misokatra ho an'ny rehetra mitovy fomba fijeriny amin'izy ireo satria tanjony dia ny fanarenana ny firenena indrindra amerina ny Madagasikara ho tanotan-dalàna sy amerina ny Madagasikara ho an'ny malagasy sarotra ny lalàna saingy azo antoka ny fandresena raha ny rehetra no mirahina tsy ho voazarazarany hevitra tsy mitovy fa kosa metraka ho ambony hatrany tombotsoany firenena sy ny vahoaka malagasy fa miaiky hatramin'ireo mpanao politika niaraka tamin'ny fitondrana nanonga mpanjakana tamin'ny taona 2024 fa tsy misy mandeha amin'izay loany ny firenena amin'izao fotoana izao tsara karaky ny fampanantenana izay natao tamin'izany fotoana izany ny zava-misy iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao hoy ny fijorona vavolombelona nataon'ny senatera teo aloha vaovao Benjamin nandritra ny etsika fankalazana ny fadimy taona ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM fanadiadiny Andro Miaratina eo amin'ny sary sindatsary ny Mathieu Prince fanampitehana fantrana fandikan-dalàna fampahoriana fanararotam-pahefana fitiavam-bola fitiavan-tena izay no taratry ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 nanantena fanovana sy zavatra tsara kanefa ny mifanohitra amin'izay no niseho vokatry ny fitiavan-tena voamaika anyletika ny firenena fa diranovana ny malagasy firenena mantra indrindra eran-tany i Madagasikara fandrebirebena saim-bahoaka sy fampitam-bahoaka fotsiny natao
ary tapirofo amin'izao ianan'izao izany ho ny fijoroana vavolombelona nataony senatera teo aloha vaovao Benjamin izay nandray anjara feno tamin'ny fanonganam-panjakana ny taona 2010. Tena n'olana tosika andeha hifaninana aminao satria voailo koa zay arimata amin'ny fotoana reny adina nitsakaka miaraka tamin'ny andra rajoelona indrindra tamin'ny 7 anisany efa nanoana azy olobe ny tanàna iverina hoe anao zavatra tarea ambojatovo zahay tsy fanalavitra zay miaraka andeha hitaky mpianjany demokrasia rehefa tonga mitetezamita zay dia nalevinay impito mandefitrona le demokrasia mitakinay nisy lonay ndray le nanampanorena zay nataonao nilengalenga koa zay naverinao koa zany province autonome ho zahay tamizay tonga ny fanosimiavana ny tolozotra niafara tamin'le velerano 30 nanomboka 7 20 9 tolozotra velerano 30 tsisy zavatra nitanterahanay zany rehetrarehetra zany na iray nientina nakanay vahoaka fotsiny nandrebirebena aniliananao tamin'ny fitondrana fa tsisy nitanterahanay na anankiray zavatra nampirendrendanay vahoaka nilana mpanorena zaho zao ny solona didy tsy azo ivarozana solona nampanorena le tomitsika fa mididy tsy azo ivarozana zay nalana mifehy miarahabanareo dimy raha nahy mianaka tomoizo fanentanana zay najoronareo amin'ny firaisankina ivadika ho firaisampirenena zao hanavotatsika nyty Madagasikara ty azakivynareo fa nareo ny fitaratra nay rehefa anareo fitaratra mijoro na dia mitaonanay aty zay dia vonina hiatrika ny bombe lacrymogène. Niletika tanteraka ny firenena sy ny fiainam-bahoaka aty amin'ny taona 2012 5 taona tsy aorian'ny fanonganam-panjakana. Tsy miofa ny fomba fitantanana ny mpitondra, tsy mahafantatra ny laram-pameana fa zary lasa aingo ambony tsikoky sy rendrarendra no betsaka. Mena avokoa ny tondry rehetra na ara-politika na toe-karena, indrindra ny sosialy izay ankina ny fiainam-bahoaka. Raha natotanisa navoaka ny banky iray isam-pirenena ny volana febroary lasa teo fotsiny ohatra, efa mahatratra 5.800 ny tany fantrana eto Madagasikara, ary efa any amin'ny 7.700 zany eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay saika mandrafitra ny fiarahamonina malagasy. Mbola tatova ny fiakaran'ny vidim-piainana ihany koa ny malagasy hatramin'ny faran'ny taona 2012 izay mety ho tafakatra hatramin'ny 800 raha ny tatitra nataon'ny banky foibeny Madagasikara tamin'ity herinandro ity. Efa tany amin'ny 7.800 io fiakaran'ny vidim-piainana io ny volana jolay lasa teo. Tsy isy fahagagana ny amin'ny fiarenan'ny Madagasikara raha mbola izao fitondrana sy fitantanana izao. Mitaky fahatongavan-tsainy ny rehetra ny zava-misy, tsy anaiky lembenana ka ho voarebireby sy ho voavidy vola amitan-tena. Tsy fanarandalana ny zavatra nitranga teny anivony anteny mera-pirenena Omaly hoy ny filoha lefitra fafito eny anivony ity andram-panjakana ity nandritra ny kabary izay nataony tao anatin'ny fankalazana ny 5 taona ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia. Nanamafy ny tenany fa isan'ny vahaolana ho an'ny firenentsika ny azahoan'ny mpanohitra ny commune na Antananarivo renivohitra. Manoloana izany dia nangataka ny firotsako fidin'ny filoha Marc Ravalomanana ny tenany mba ahafahana manatra tanjona izay efa napetraka atrany ndao raha tsika ny fanadiady. Sady tsy manara-dalàna no tsy mijery ny tombontsom-bahoaka ireo mpitondra malagasy. Pirofo nitohoka amin'ny tenda ny zavantranga teny anivony anteny mera-pirenena Omaly hoy ny filoha lefitra fahafito eo anivony anteny mera-pirenena sy teny randrena solony aiko. Hita miariary ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny zon'olombelona ary to fanahinina ampahantraina ny vahoaka malagasy ho hiatrany ny fanazavana. Ijoro hatramin'ny farany izahay ka anitsy ny fomba fiasa izay tsy manara-dalàna ho hiatrany ny solombavam-bahoaka sy teny randrena solony aiko. Dia raha tsika nahita sy naheno ny zavatra nitsanga teny
amin'ny antemeram-pirenena omaly. Fandikana lalam-panorena no nitsanga omaly satria fanolorana programan'azy izay tsy notapaina teo anivo ny filakevitry ny gouvernemanta manana fahefana feno no noentiny Prime Ministre Tsay Christian. Araka ny hitatsika omaly nivoaka ny trano fivorina izahay satria tsy afaka ny hanaiky sy hitondra sy hanolotra fandaharan'asa natao tsy mifanaraka tamin'ny lalam-panorenana izahay firaisankina tokolasy tokovava. Ny solombavahoaka dia mpanao lalàna ka tsy izahay indray no handika lalàna na ho pretsy kombakomba amin'ny fandikan-dalàna tokolasy tokovava. Ary manome toky anareo vahoaka malagasy izahay fa tena ho sasy jo tokoa ary anatanteraka ny andraikitra rehetra amin'ny mahampanohitra eo anivo antemeram-pirenena raiky. Mbola tsy vita ny tolona ho fanavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Mbola tsy tratra koa ny tanjona ho famerenana any Madagasikara ho tany tan-dalàna. Miantso ny filoha Marc Ravalomanana izahay mba hirotsaka ho kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Manoloana izao zava-misy izao hoy ity filoha lefitra fahafito eo anivony antemeram-pirenena ity. Atao ny fividianana eo anivony kominy amin'ny 11 Desambra ho avy izao. Araka efa nambarany filoha Ravalomanana ary amafisoko eto dia hanjay anjara mavitsika amin'ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanombontsaina eo anivony kominy koa mba azahoantsika amky ny fandresena, mba azahoantsika ny fitohizan'ny tolo ka hamaranana hainga izao fitondrana sy mahomby izao, ary mba hanome hery indray ny vahoaka malagasy zay efa reraka sy miravoravo tanana ankehitriny. Dia mangataka anao izahay Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana mba hirotsaka ho ben'ny tanàna Raha ny fanazavana atrany dia mbola isy ny fivorina ataony eo anivony firaisankina amin'ny fanolorana ireo kandida ho ben'ny tanàna. Manona kosa ny fangatahana nataon'ireo solombavambahoaka ny mpikatroka atiko Madagasikara ary ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra ny amin'ny firotsako fidiana sy mahakandida ben'ny tanàna ny filoha Marc Ravalomanana dia nitondra fanazavana sy namaly izany ny tena ny androandry. Ndao rahantsika avy hatrany ny valiteny mahakasika izay. Varaiko ny antso avy any aminareo ny amin'ny hoe tokony ilatsahako ben'ny tanàna eto amin'ny renivohitra Antananarivo. Tena misaotra betsaka amin'ny fatokisana apetraka nareo amiko. Tena tsy amboa didy mihitsy na kely ary eo ampandinihana tsara aloha no tsara va eo ampandinihana tsara ny antso avy aminareo ary ilaza amin'ny hevitro aminareo rehefa tonga le fotoana manome toky anefa aho fa tsy amela anareo vahoaka malagasy ho irery araka ny lefa resako veniveny. Efa nilaza aho fa hanokana ny andro sisy omen'Andriamanitra ho ahy hanompoka an'ity firenena ity ka manome toky anareo aho.
izay koa irosotsika makasika ny vaovao ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina rano tapaka dia isokatra ny alakamisy 5 ny volana septambra 2024 manomboka amin'ny 9 maraina ary afara ny alahady 15 ny volana septambra 2024 amin'ny 10 ariva ny daty fametrahana ny antota-taratasy firotsako fidina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay tanteraina ny 11 ny volana desambra 2024 raha ny fanapahana teo anivy ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny 6 aogositra teo. Roapolo tapitrisa ariary ny petrabolana ny caution ho an'ny commune urbaine hors catégorie toa Antananarivo, 12 tapitrisa ariary ho an'ny commune urbaine première catégorie, 10 tapitrisa ariary ny mpanolontsaina ny tanàna 20 amin'ireo commune urbaine deuxième catégorie, 4 tapitrisa ariary ny mpanolontsaina 12, 10 sy 3 tapitrisa ariary ny mpanolontsaina 13, 3 tapitrisa ariary ho an'ny mpanolontsaina 12 ary 4 sy 2 tapitrisa ariary ny an'ny mpanolontsaina 5, 7 sy 2 tapitrisa ny an'ny mpanolontsaina an-tanàna 7 eny amin'ny commune ambanivohitra ary 2 sy 2 tapitrisa ariary ny an'ny mpanolontsaina 5. Anomboka ny talata 7 ny volana novambra amin'ny mora maraina kosa ny fampelezan-kevitra ary afara ny alatsinainy 7 desambra misasakala izany raha ny fanazavana atrandy. Fa eo amin'izay vovoan'ny politika izay atran'ny isan'ny miteraka olana goavana ho an'ny Madagasikara ny tsy fitsangana ny gouvernemanta amin'izao indrindra fa manoloana ny olana maro lafy misy eto anivon'ny firenena hoy ny teo anivon'ny MFM. Tsy misy tompona andraikitra fototra mamany zavatra iainan'ny firenena ka lasa mitarazoka ny afamahana ny olana. Ankoatra izay dia olana goavana ihany koa ny fizirizirin'ny fanjakana tsy fampiresaka amin'ireo olana izay efa vokitraikefa ara-politika eto amin'ny firenena. Ndao arahantsika ny fanadiadiana eo amin'ny sary sy ny ratsary ny ambola avatsara. Tsy arakaraky ny vava avoaka ny fomba fiasan'ny fitoeram-panjakana amin'izao misedra krizy lalina ny firenena ankehitriny. Mikorotana ambony ambany ny fitantanana ny raharam-panjakana, olana ny jiro, olana ny rano, olana ny tsy fanananasa, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, sahirana arabola na ny vahoaka entina na ny fanjakana, ny fampianarana amin'ny samaritaka, saingina ny fananganana ny gouvernemanta aza tsy lara-pamehana aminy manoloana ireo olana fototra. Manana andraikitra feno amin'ny famahana ny olana sedrain'ny vahoaka izao ny ministra ary izany no antom-pisiny hoy ny teo anivony antoko MFM. Na ny fiatrehana ny parlemanta omaly aza onjonjon'ny prime ministra irery ny fitondrana ny politika ankapoben'ny fanjakana hoy hatrany ny fanazavana. Izy milaza fa hoe tsy akiandriandry ny fampandrosoana mila mandeha aingana zay le fitenina mandeha aingana ve zany ny fananganana lay gouvernement am'izao mandeha aingana ve aminay zany de hoe mbola misy kajikajy ao anatin'izay jerevo tsara fotsiny ny zavatra nisy any de lasa izy nandeha nitety any Afrika sy tany Eropa fanontaniana mipetraka ho an'ny mpanao politika hoe nanao inona teo ny lelan'izay koa de hoe nisy fahafahana olona mpiara-miasa aminy tany Londres teo ny lelan'izay efa géopolitika lehibe ny zavatra misy nandehanany fahitako azy anjara ny mandamina ny tany sy ny firenena anjara ny mampandeha an'io ny gouvernement zany makarary atsika zao hoe tsy tafatsangana ray volana hitatsika eo be dia be ny zavatra miandry ny firenena. Tsy ny fizirizirina amin'ny hevitra politika efa hita fa tsy mahomby no ama izao olana sy ny lavaka mangitsoky ny krizy mahazo ny firenena izao fa ny fampiresahana amin'ireo olona efa mananatraikefa amin'izany hoy hatrany ny MFM. Profo mitohoka amin'ny tendany ny olany jirama izay efa nanafaran'ny fanjakana olona avy any ivelany hitantana azy hoy hatrany ny fanazavana. Nanangana gouvernemanta aingany io na otaraiky io sahirana ny firenena zay ny azoko ambara aloha sahirantsika arabola satria isika ihany ange no tsy mahay mifampiraharaha zany amin'ireo mpamatsy vola zay iverintsika fa tokony hampandroso atsika izay ny any fijerevako azy hoe tsy vitatsika zany ny fampirarahana ny resabola injirama nge efa nijerevantsika io njirama io
nanafarana olona mihitsy ka na misy afarana olona anakiroa ohatran'io areo tsy ny vahaolana mipetraka ny olana mbola mipetraka foana ao Madagasikara de tsy maintsy misy fampiresahana ataon'ny mpanao politika zay. Nilaza trany ny Antoko MFM fa tsy ny famoronana tetikasa vaovao akory no ampisy fampandrosoana tsapain-tanana eto amin'ny firenentsika fa ny fahaizan'ny samy mpanao politika vokotra ikefa miresaka sy mitondra vahaolana ho fampandrosoana. 12 taona mahery izao no nitondrana izao fitondrana izao ny firenena saingy fivarinana ankady ny fiainam-bahoaka ary ny fiainam-bahoaka amin'ny korosofahana atrany no hita. Profon'izany ny mahafirenena gisitra antsika aty amin'ny taona 2024. Daty ny 10 Aogositra daty manatantara ho an'ny firenentsika. Diabe ny fahafahana no isan'ny niantsona ny diabe izay nataon'ny vahoaka ny azo ny lapany mavoloha. Tafiditra tao anatin'ny tolona na nisorana ny Amiral Ratsiraka rehefa nanjaka ampolo taona teo amin'ny fanjakana. Nisy ny fitifirana nataon'ireo mpiambina ny lapa tamin'izany fotoana izany. Mbola tsy fantatra ny isan'ny ireo maty sy naratra tamin'izany fotoana. Raha ny fantatra dia anjaton'ireo namoy any, anjatony ihany koa ireo naratra ary betsaka ireo tsy hita. Voalaza fa nisy ny fanadihadiana natao saingy atreto tsy hita izay valin'izany. Ny fandrindra tamin'ny fitsofan'ny rivotra ny fahalalana sy ny demokrasia maneran-tany ny tolona tamin'ny taona 2010 teto amintsika. Nanosika ny fitondrana tamin'izany irosy tamin'ny fampidirinana andatabatra boribory ny diabe ny fahafahana ka nananganana ny rafitra tetezamita notariny professeur Zafi Albert ny gouvernemanta iraisana tamin'ny alalan'ny fifanarahana ny panorama ny 13 Oktobra taona 2019. Kiondalana teo amin'ny tantaran'i Madagasikara ny diabe ny 10 Aogositra ankoatra ny tetezamita dia teraka teo ihany koa lalam-pandrenana vaovao ivadian'i Madagasikara ho an'ny Repoblika fahatelo. Fa eo amin'ny tontolo fandraharana kosa mitaky ny fahatsapatena avy amin'ny tsirairay ny fahafahana mamany olana misy eto Madagasikara amin'izao hoy ny solombavam-bahoaka voafito tao Tomasina voalohany Roland Ratsiraka. Nambarany fa ny fiamorana amin'ny lafiny maro no misy eto amin'ny firenentsika ankehitriny. Satra no avy ny firenentsika raha toka mbola ny sehatry ny fandraharana no fihinana olo-tokana tahaka ny misy amin'izao fotoana izao. Fanadiady. Mampiletika ny toe-karena malagasy ny fihetsiky ny fanjakana eo amin'ny sehatry ny fandraharana. Betsaka amin'ireo mpandraharaha malagasy no tsy mahazo fankatoavana anondrana entana vokatry ny tsy fitoviam-pijery ara-politika hoy ny solombavam-bahoaka voafito tao Tomasina voalohany. Raha ny fanazavany dia monopole ara-toe-karena no misy eto ary izany no isan'ny fototra mahatonga ihany koa ireo mpandraharaha malagasy maro tsy sa anangana orinasa eto amintsika kanefa ny malagasy efa betsaka no tsy anasa hoy hatrany ny fanazavana. Mahatonga ny fanjakana tsy mpampidy-bola dia tsotra. Raha ohatra tsika resaka fotsiny exportation zavatra efa tenenina isan'andro dia mazava be asina agrément zavatra tsokiny asina agrément sakanana daholo izay olona rehetra fantatra fa tsy momba anao kanefa nanondrana entana atao ampimamba ny ekonomia eto Madagasikara mazava loatra matahotra ny olona andeha eto amintsika anangana orinasa. Misy zao tsy anangana orinasa Tomasina izy pour 20 millions de dollars investissement satria be loatra ny délestage dia tsy zakany herinaratra ao aminay. Tokony efa soniaviny efa tsy niela barage volobe tamin'ny taona lasa amin'ny filoham-pirenena vao nanao soni an'izany. Miandry 1 taona aty afara izy zay vao nanao soni 5 taona mihoatra ny 5 taona aty afara vao manao soni. Zany rehetra zany mahatonga antsika tsy misy recette, mahatonga antsika mikorosofahana, mahatonga antsika mahazo baiko avy amin'ny mpamatsy vola hoe amboaro reto zavatra reto mampidira recette. Tsy mahasampy fanjakana satria matahotra vahoaka kanefa ny tsy fahaiza mitantana ny azy. Raha velan'ny malalaka ny olona miasa amin'ny tokony izy mampiditra recette sika. Raha velan'ny malalaka ny olona manao asa normal amboarina fotsiny lalana ohatra. Fiamorana amin'ny lafiny rehetra no misy eto Madagasikara tsy ho afaka amin'izao anefa isika raha toa ka mbola fiarovana loko politika no atao fa tsy ny fikatsahana ny tombontsom-bahoaka sy ny firenena hoy hatrany ny fanazavany. Mazava loatra fa miakatra ny vidin'ny zavatra rehetra dia tsy mampidy-bola ny fanjakana. Efa tsy mampidy-bola izy dia tady anerantsika hoe ny kely izay miditra amin'ny vahoaka zany mbola alohan'ny fanjakana ihany koa. Eo zao mitabataba daholo ny député ihany koa na mpiaradia amin'ny fidonana satria ampidinina koa ny lesiady 66 millions d'ariary nefa taloha 300 millions d'ariary mezako fotsiny mandroso Madagasikara amin'izao fomba fijery sy fomba fiasa zao korosofahantsika fa tsy maintsy mandray fepetra amin'ny manaraka ny olona rehetra na fomba fitondrana na tsia hoe
Madagasikara ny arovantsika fa tsy ny couleur orange efa tonga saina amin'izay reo dia miovotsika fa mbola tsy tonga saina amin'izany zao fa mbola orange foana no arovana tsy tafavoakitsika. Mitaky andraikitra avy amin'ny tsirairay ny zava-misy amin'izao mila samy joro ny rehetra anohitra ny tsirariny ka mba ahafana mametraka ny vahoaka ho lahara-pahamehana sy ho tena tompon'ny Madagasikara izay tany razany ko hiatrany ny député Roland Ratsiraka. Tontolon'ny fampianarana kosa atao atsirambina ny fampianarana ambony sy ny hoavy ny tanora malagasy hoy ny lehiben'ny mpanohitra eo anivony antenimera-pirenena tranga mamoetra ary mampalahelo no atao eo amin'ireo mpianatra mitaky ny zony miafara amin'ny fanaovana herisetra tsy ampiheverana ny zavamisy ka mandratra ny mpianatra ny herim-pamoretana ataony ampitandro ny filaminana ho hiatrany ny fanazavany fanadiadiny ny andro miaratina eo amin'ny sary sindratsariny Mathieu Princy. Horaisina iantanana ny fitsaboana ilay mpianatra teny vondovorona naratra mafy teo amin'ny masony nandritra ny hetsika fitakinana ataon'ny mpianatra hoy ny lehiben'ny mpanohitra eo anivony antenimera-pirenena androany. Tsy azo ekena ny tranga mamoetra tao amin'ireo mpianatra mitaky ny zony kanefa ampiasana herim-pamoretana. Reny tsanga zavatra tahaka an'ireny fifananeo hevitra ma lehiben'ny mpanohitra ao amin'ny parlementaire hoe mahamenatra raha ny droan'ilay ankizy nefa droit kely le izy 6 € et quelque eo 6 € et quelque fa tsy 7 € akory raha ataotsika en euro ny boursa ny ankizy tsy voapaye le izy nampanantena ny fitondram-pandrakana IPN le izy hatramin'ny androany tsy voapaye tanteraka ireo droit ny ankizy ireo ka noho ny tsy haiko moa ny fanaovana politika eto Madagasikara tsy indraindray ny fitondram-pandrakana teny raisinay manontolo ny fandaniana rehefa misy zavatra miseho eto Madagasikara e ambarako eto fa ho raisinay tanteraka zany ny fandaniana rehetra amin'io zaza tsatra nina accident tamin'ny tolona zay nataony. Maizina tanteraka no avy ny tanora malagasy raha izao zava-misy izao ho ny fanamafisana. Mamenatra ho ale satria 6 € ny boursa ny ankizy. Zany 6 € zany zanaky manambola rehetra zanaky ny mpitondra eto zananay rehetra reo na 6 € tsy mahazo McDonald anankiray 6 € tsy mahazo KFC anankiray sakafo indray mandeha zany ka ahoana ny hoaviny zaza malagasy hoavitsika malagasy rehetra raha ohatra ka ireo tanora mpianatra eny amin'ny université reo no hoaviny firenena tsy resaka politika fa fiarahamonina no andraisanay tanteraka ny lany rehetra ny zaza. Ratsaiviny naratra teo amin'ny masony nandritra ny hetsika fitakinana ataon'ireo mpianatra teny vondovorona ny 2 aogositra lasa teo ny mpianatra iray nentina tery amin'ny hopitaly AGR ny tenany ary mbola manaraka fitsaboana hatramin'izao raha ny fampitam-baovao hiatrika fandidiana faharoa ny alatsinainy ho avy izao ity mpianatra ity. Pejiny kolotsaina kosa manan-karena tanora manan-talenta amin'ny sehatra midi i Madagasikara. Maro ny fifaninanana iraisam-pirenena azon'ny tanora malagasy andraisana anjara saingy olana goavana ho an'ny federasiona ny olana amin'ny fikarakarana ny fandefasana azy ireo. Vokasiky izany ny hip-hop miady irery ny federasiona tsy ampy ny hoenty-manana hiatrehana ireo fifaninanana iraisam-pirenena raha ny fanazavana atranty. Fanadiadina. Manana ny maizy azy ny federasiona hip-hop eto Madagasikara. Manan-karena tanora manan-talenta eo amin'ny sehatry ny di an-tanan-dehibe. Misongadina trany ny malagasy amin'ireo fifaninana iraisam-pirenena samihafa. Ankoatran'ny maharena kolotsaina azy, entina ampitana hafatra sy hitaizana ihany koa ny hip-hop raha nambaran'ny filohan'ny federasiona hip-hop eto Madagasikara. Kolotsaina lalana dia eritreretin'ny olona foana hoe kolotsaina Tsilambota. Ny tena définition an'izy nefa kolotsaina libre zany hoe resaka ohatrany hoe fomba zany fomba malalaka zay no ilazainy anazy anatin'ny tontolon'ny hip-hop. Zay ny tena hevitra an'ilay kolotsaina lalana zany hoe anaty lalana zany rehefa maneho hevitra anao amin'ny alalan'ny zavakanto dia tsy misy zavatra mifehy satria ny hip-hop anti-système anti-conformiste dia zay mahatonga lesy kolotsaina lalana zany hoe kolotsaina lalana le izy fa isika malagasy tsika tsy amerikanina fiarahamonina malagasy tsy mitovy amin'ny fiarahamonina amerikanina. Fiarahamonina tsika mipetraka eo amina fihavanana na dia eritreretin'ny olona péjoratif raha hoe fiatsaram-belatsy le izy amin'izao dia mbola zay aloha ny soatoavina tsika. Dia ho anay zany eo amin'ny federasiona tsisy olana loatra eo amin'ny lafiny fampitezahana satria ny mpandiha mety misy tsy mahalala fomba fa amin'ny akapobeany azo atao hoe olona tsara taiza daholo ny mpandiha amin'ny akapobeany.
olana goavana ho an'ireo mpikatroka no entomanana amin'ny fikarakarana sy fandefasana atleta hiatrika fifaninanana. Marobe ireo fifaninanana azo ireo tanora malagasy andraisana anjara saingy miady hery izy ireo amin'izany. Nandalo fasahiranana ny fédération tamin'ny resaka fikarakarana indrindra teo amin'ny fampandehanana an'ireo ankizy sy atletatsika ireo a faninana tany ivelany satria tsy afenanareo va nisy hoe nisy tsy lasa dia rehefa tsy lasa dia hoe olana fédération le izy zay mariaka etona fa mpikambana atao tamin'ny fédération ihany avy eo no nahita ny vahaolana rehetra arabola no entina nandefasana n'io atleta io ny faninana tany zay nampamafy an'le atleta tsika io ary satria nisan'le izy mivoaka champion io le olona nanana olana. Tsy mena mitary isan'ireo mamiratra trany Madagasikara amin'ny fananana mpandimatianina. Tsara ny vokatra, tsy mena mita ary isan'ireo mamiratra trany Madagasikara amin'ny fananana mpandimatianina. Tsara ny vokatra azo tamin'ireo fifaninanana toy ny natao farany teo tany Maurice tamin'ny andiany faharoa tamin'ny festival Bouzé l'Océan Indien ka na voahositra azy ireo ho tompon-daka sy tompon-daka lefitra izay nametraka ny Madagasikara teo amin'ny larana faharoa teo amin'ireo firenena 7 nandray anjara. Tsy sarotra ny mahazo fandresena saingy mila fanohanana ireo atleta hiatrian'izany. Ny tena définition ny hip-hop dia hoe avy aty amin'ny farany ambany no miakatra makany amin'ny farany ambony zay mahatonga le hip de hop. Ny hip-hop zany dia olona voataiza ao anatina fomba fisainana hoe miakatra foana. Donc ho anay mpanao hip-hop ny tsy fananam-bola tsy fatalité, ny tsisy fanampian'olona tsy fatalité ary ireo ankizy ireo na za manokana za koa mpandihy nandizana volo tsy tena vola no motive fa fitiavana dia zay fitiavana zay mahatonga anay ho lasa mafy eo amin'ny lafiny ara-tsaina ka na misy olana ara marobe ny sedrain'ireo ankizy ireo io ny vokatra hitantsika misy champion misy roa vice champion. Tontolo iray ifangaroana fanatanjahantena sy kolotsaina ny hip-hop ary isan'ny manana toerana tanteraka amin'izao fotoana izao. Teraka tany États-Unis, New York ny hip-hop 10 taona no nisiny ary 4 taona izay no natongavany teto Madagasikara. Efa saika mandray avokoa ireo malagasy ankehitriny. Kolotsaina tany Embe ny hip-hop ary eny amin'ireny faritra ireny no tena ahitana azy. Fanabeazana ary kolotsaina entina manabe ny hip-hop, mitaiza ny fiarahamonina ary entina namorana ny fifampiresahana eo amin'ny tsirairay. Maresaka iraisam-pirenena nanambara ny sampandraharaha ny firenena mikambana misahana ny ankizy na ny UNICEF fa vahaolana iray tokona ho raisina ho fiarovana ny zon'ny ankizy ny fampitsarana ny ady ao Soudan. Atreto tsy mitsahatra mamatsy ny afilan'ny mpona ny UNICEF na misy aza ny fahasarotany vokatry ny ady ao an-toerana fanadiadina. Itumbo avy dimy eo mifanitsaka tsahany zon'ny ankizy hatramin'ny andohan'ny disadisa tao Soudan raha ny nambarany UNICEF. Manoloana izany dia mampaneho lakroso amin'ny fanarana momba ny krizy any Soudan izy ireo. Ny fampitsarana ny ady no tena vahaolana manoloana ity tranga ity mba hiarovana ny zon'ny ankizy. Nambara sy nanasongadina ny any lehibe amin'ny fanamby amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy amin'ny arivony ao an-toerana ny UNICEF. Manoloana eritreritra mianjady amin'ny ankizy dia miasa amin'ny lafiny rehetra ny UNICEF ary mifandray tapaka amin'ny sampana maro mba azoana antoka amin'ny fanohanana ara-tsakafo. Manoloana izany nefa dia tsy mora ny asa satria mbola ao anatin'ny ady Soudan ka misy fahasarotany ny famatsiana ilaim-ponina ao an-toerana satria tsy manana fiarovana. Lehibe mifanamby noho izany saingy ny UNICEF dia manohy miady amin'ny fanomezana lohara amin'ny tena ilaina ho an'ny ankizy amin'ny fidirana amin'ny fanabeazana, ny fitsaboana ary ny sakafo. Na inona satroka ananantsika dia miankina amin'ny fampitsarana ny ady no avin'ny ankizy Sudanianina ary miankina amin'izany koa no ahafahan'ny ankizy hiverina ny sekoly na tsy hoy ny UNICEF. Miankina amin'ny fahafahan'ny ankizy amin'ny servisy ilaina tsy misy fampisaharana ny fahazoana manao vaksiny azy ireo. Miantso ny isia fandriam-pahalemana izy ireo anolorany ho avy tsara kokoa ho an'ny taranaka izay miankina amin'ny vantana amin'ny fiafarany ady ny fahavelomany sy ny fahasambarany. Tapitra ny fampalalam-baovao-tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany isorana ireo teknisiana nampitany sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany mametraka ny soavatsara tompoko lahy sy tompoko vavy.